Ao anatin'ny roa taona no amolavolana ny antsoina hoe drafitra fototra momba ny lamina anatsarana ny tanàna na ny plan d'urbanisme directeur ao anatin'ny tetika sagoavana Tatom iarahana amin'ny fanjakana japonais amin'ny alalan'ny Zika izay mahatafiditra ny commune Antananarivo renivohitra. Ny taranaka faramanimbo no tena ahazo tombotsoa amin'ity tetika azy ity. Fantatra fa ny taona 2024 dia efa nisy ny drafitra fototra momba ny lamina anatsarana ny tanàna izay tokony ny aingana amin'izao tetika azy izao fa tsy hoe anao vaovao akory. Manamafy izany indrindra ny mpanolotsaina ny ben'ny tanànan'ny Arivo, Rakotoarvony Jean-Pierre sy Ravelson Landy Arilala tsara miariny. Eo ihany koa Razafy Maefa Élysée, talen'ny asa vaventy ao anivon'ny commune Antananarivo renivohitra, Rabe Arvelo Rivo, secrétaire général ao amin'ny commune Vato, ary Rado Raparson, ben'ny tanàna napita tafika. Ny teny hoe goavana dia tena marina maripototra sy mitombona mihitsy satria goavana be ty tetika asa anankiray ity. Izy tia ny idiran'ny commune urbaine Antananarivo amin'izy tia dia tsy amin'ny commune urbaine Antananarivo azy rery fotsiny fa mitambatra ao anatin'ilay hoe comité d'urbanisme d'Antananarivo izay misy any commune urbaine moa zany mazava ho azy ary misy commune manodidina 7 ireo atao hoe commune périurbaine 7 izy io dia tafiditra amin'ny dinika tetika asa ngeza be izay amin'izao fotoana izao tarihan'ny ny gouvernement japonais ao anatin'ny cadre n'ilay fiara-miasa ny atao hoe JICA na les coopérations internationales japonaises zany no mitarika azy. Dia ny anombohana azy moa zany aloha dia mbola ny fametrahana aloha tena mitombona tsara zay ny fametrahana aloha ny plan atao anatanterahana ilay fampandrosoana atao aoriana ao. Plan inona mahazatra antsika moa mahazatra dia atao hoe PUDI na plan d'urbanisme directeur. Teo aloha moa tamin'ny taona 2004 dia efa misy ny plan directeur raikitra efa vita efa nankatoavina efa lany tao anatin'ny conseil des ministres mihitsiny ho an'ny atao hoe Grand Antananarivo ka io zany no mbola manan-kery sy miasa amin'izao fotoana izao fa mitindra kosa zany dia anaovana fanatsarana sy anaovana programme fampandrosoana lehibe zay ataony hoe Tatom moa dia fanafoezana avy hoe Tananarivo ta Toamasina to ary M Madagasikara. Tatom zay moa zany dia mandray ny fampandrosoana mampifandray miaraka fa tsy misaratsaraka zany ny Antananarivo agglomération Toamasina agglomération ary ny fampitohizana andreo ary ekonomika sy araka fitaterana araka ny lalana any Toamasina sy Antananarivo. Zay zany no idirana amin'ny zavatra io anisan'ny fomba entimanana azy io zany dia nanangana andreo komity vitsivitsy komity anankitelo. Ny komity voalohany dia atao hoe comité d'urbanisme d'Antananarivo zany hoe misy any commune urbaine sy le commune 7 ka nitsangana izy io ary ny filohan'io komity io dia Ramatoa Lalora Valomanana maire ny Antananarivo. Ny faharoa moa misy komity anankiray mitovy amin'izay fa indray manokana ho an'ny Toamasina ary ny fahatelo zany misy komity ihany koa zany fa natao anomanana an'le fikarakarana an'le axe routier sy axe économique indray amin'ny lafiny fahatelo. Ny plan d'urbanisme izay tsara marihana aloha fa ny ofisialy izay lany tamin'ny taona 2024 dia io atao hoe PUDI 2004 io no mbola esantsika hatramin'izao. Marihana nefa fa misy ihany tsy efa-eny mety fanovana entina amin'ny zany plan d'urbanisme zany izay tsy avy amintsika commune dia lasa mety ampiteraka fanarahana fepetra amin'ny lafiny hafa. Raha ohatra tsorina ny tinambara dia hoe ino no lany ara-dalàna izay mbola ampiarina amin'izao ka mandra-piandry an'izay mety ho plan d'urbanisme vaovao mety hivoaka ao anatin'ny fiaraha-miasa izay misy ankehitriny dia tsara hajaina ihany le plan d'urbanisme 2004 izay lany ofisialy tamin'ny taona 2024. Ny momba ny prescription d'urbanisme ilay zany tiako teneny eto zany raha mbola tokony ampiarina aloha zany le PUDI 2004 dia tokony mbola hitohy zany fampiasana an'iny ary dia mba tokony voatondro araka tokony ho izy zany ilay fampiarana amin'ny prescription d'urbanisme amin'iny zavatra iny satria
ny ponina sy ny tanàna zany a dia manjary lasa miandry, manjary lasa tsy misy zavatra parapavitan'le révision an'le pudi indray zany a amin'ity tato amin'ity dia tsisy zavatra mandroso mihitsy zany. Ka eo zany a no angatahnay zany a mba misy zany a fampiarana an'le plan d'urbanisme 2004 iny ihany a mbola tokony tohizana fa any amin'ny faritra dia tena voafetra dia voafetra dia nanakaiky ny lalana présidentielle sy ren'le toerana mbola tsy voazary reny no any amin'ireny zany a no tokony andro tanteraka amin'ny des révisions. Izay moa zany en tant que hoe vice-présidence n'ilay groupement d'agglomération d'Antananarivo commune Ivato. Faly zany zay mandray anjara mavitrika anatin'ity tetikasa ity satria raha i commune Ivato mantsy zao dia commune anankiroa natambatra anankiray ka eo amin'le resaka pudia dia tena tonga amin'ny fotoana ilana azy mihitsy ilay izy ka mampiseho fahavitriana be zay ao anatin'ilay izy. Ny somary ahakely fotsiny dia eo amin'le fotoana anatanterahana azy satria ny fampandrosoana moa tsy miandry. Misy mantsy ireo toerana izay tsy azo anaovana ninina mandra-pavoaka an'ilay pudi vaovao dia mapetra-panontaniana ny vahoaka ihany satria misy toerana ohatrany hoe iny laniera iny zao tsy azo kitihana mihitsy nefa misy fidiram-bolan'olona amin'iny. Misy koa moa ireo ataontsika hoe mpandraraha vonona anao fampandrosoana any amin'ny faritra fa tratran'io le fanovana an'le pudi io dia somary mametra-panontaniana hoe mety andro rahoviana zany vao atao ka anisan'ny ezaka ho ataonay zany zay mba hampalakilaky ny fivoahan'io pudi io. Ama vice-président anatin'ilay groupement d'urbanisme ny tenanay zany a dia hiezaka izay a no hijeren'le hoe anatanterahana an'le schéma d'urbanisme ho an'ny commune 7 izy io mety misy aya ihany aloha mipetraka hoe ny aya amin'le fampiarana an'ilay atao hoe prescription sy ny resaka alignement eo zany ny aya nefa moa heverina fa fotoana zao iarahana amin'ny fireneny dehibe ny Japon izay efa manana traika fangizabe ao anatin'ny resaka hoe plan d'urbanisme sy ny fampiarana azy no mety ho fiantraikany aty amin'ny collectivité territoriale décentralisée toy ny commune. Ka izay no ataonay hoe misy note ministérielle arrêté ministériel reny dia mba angatahana zany amin'ny ministère ny M2PAT ny ahafahana hoe miaraka mijery miaraka mandalina andrem-pandeha mba lay vahoaka mba anana tombontsoa ihany koa fa tsy ho sakana sanatriny zany ireo vahoaka izay ao anatin'ny faritra anatanterahana an'le pudi heverina fa azo tanterahana tsara isan'ny tinikasa. Tsapa araka izany fa misy ny finiavan'ny fanjakana fohibe anaisotra tsy kelikely ny fahefana eo am-pelantanan'ny commune.